Mirary sosahady ho anareo zay manomana raharaha amin'ny volana Desambre iny maromaro mihitsy anareo ary tena mitangorona mihitsy ny manao lanonam-panambadiana, ny vodiondra, ny mariazy sy ny sisa ka de tongava soa reny andro malaza ary mpanambady ary engany mba ho lavorary sy ho tonga lafatra tanteraka ho feno fifaliana fahasambarana ny andro ray tozaty eo amin'ny fiainanareo. Te todika kely aminareo namana mpitondra teny pikabary amin'ny fanambadiana ary indrindra ihany koa an'ny olona zay maka pikabary amin'ny lanonam-panambadiana tahaka izao. Ho manokana MC Lafatra no mitenin'izao zavatra zao. Tsy misy ilana mihitsy ady ankabary izany tompoko. Fihavanana, fifankatiavana, fampiraisana fianakaviana no atao eo. Raha ady maro no anatao aleo mivoaka ny tokotany de mifamelidaka sy totontro de vita. Fa amin'ny lanonana lehibe famoahana ny zanaka vavy de tenim-pahasoavana, firaritso, tsodrano, lanonana mihaja atao amin'ny toerana mihaja ohatrin'olona manakaja, zay zavatra tokony ho be de be mandritra ny lanonam-panambadiana zay akanantsika. Isika no misolo tena ny fianakaviana, isika no miaro ny voninahitra ny fianakaviana ka tsy isika indray no atao hoe itsikitsika natao ivavahana no lasa papango mipoaka ny akoha. Isika natao anirina indray vao maika ampivandravandra, aoka ho tsaritsika foana fa fampihavanana ary indrindra tsodrano sy firaritso, fanakambanana fianakaviana ny tena ho atao eo ka tokony zany ny fianakaviana zay manatrika antsika mba azo fafinaretana, azo fifaliana ary tsara marihana moa fa ny maka pikabary matianina de tsy bojo, misy karama ifanarahana mihitsy ka de ho sanatria ve ka efa karamaina efa alovolandray no mamela fahatsiarovana ratsy ho an'ny raran'olona ka mba te ilaza ary te hanipiteny tomboky lasy tombovavy indrindra ho an'ny pikabary lehilahy na ny pikabary vehivavy. Efa veranarina amin'izay moa tsika efa tsy maninona fa efa mizotra makany koa ny lalana na de mpitondra teny aza ny tena fiantso atsika de hoy manao hoe andao rehefa misy olona maka mikabary isika mba zavatra mihaja, tenim-pahendrena, fifankatiavana, tsodrano, firaritsoa, andao hikatsaka mandrakariva isika hoe ahoana re no ambam-paharitra nyity fanambadiana ity fa tsy hitsongolongoloka na olany andro eo ampisangina takitra sahala miboaka mangala-pihinana fa andao zay mba tena resaka ary te hanentana ihany koa ny andro zao mafana be. Tena tsy misy ilana mihitsy re tompoko andregny kabary lava be reny. Pikabary resaka aminareo fa za manokana tsy miombo-kevitra amin'le manalava resaka amin'ny zavatra tsisy dikany, lasa fampimezana ranoray fa mba fanalahamoamo de raha mba azo atao de zay tena dinika sy tena resaka ny tena atao rehefa amin'ny fotoana tahaka ireny. Ny antony tsinona andro ray taozato, fotoana volamena tsy manam-paharoa, tsy atakalo ny herany fa tena fotoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpanambady no akany olona tsika ka tokony haitsika tsara ny mandanjalanja na ny fiteny na ny fihetsika. Ho manokana de isaorako feny ianareo zay misafidy any MC Lafatra satria ny toetra sy ny zavatra hoentiko mandritra ny vodiondry na ny kabary zay ataoko de ny ao anatin'ny saiko sy ny foko de hoe ahoana reno ataoko mba hamezaka voninahitra, fahatsiarovana, aza sy asana n'izao lanonana izao ary indrindra ihany koa mba hampaharitra ny tokantrano. Zay manorina tokantrano, manorina firenena. Ny pikabary zany de mpanorina tokantrano, mpanorina firenena ka de mirary soa antsika namana pikabary mba havita be ao anatin'ity asa masiny ity fa zava-panahary tsara loatra izany mikabary zany satria sady mizara aina no mizara arena ho an'izay manatrika atsika ka de misaotra atsika tompoky lasom-bavy nisafidy any MC Lafatra ary mbola manome toky ianareo aza misalasala ianareo miantso ny tenako raha toka manomana zany lanonam-panambadiana zany fa eto MC Lafatra afaka miaraka aminareo sitraka tompoky lahy telona tompoky vavy.